Araka ny fanambarako anareo teo dia andray ny vahiny aloha zany tsika amin'ny tsy maraina ity dia ny solotena ny mpampianatra FRAM sy ny avy eo anivon'ny CRINFP zany na ny centre régional ny institut national de formation ho an'ny zareo eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena izay sampy nanao organisme rattaché rahateo moa zany amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny vahintsika eto Andriamatora Andriamanana Nandrianina avy amin'ny mpampianatra FRAM sy Ramatoa Malalarinjaka Oly avy amin'ny CRINFP. Miarabanareo tonga eto amin'ny onjam-peon'ny Free FM dia misaotra indrindra nanaiky ny fanasanay amin'izao maraina izao Ya, miaraba ny PM rehetra izay manaraka an'izao onjam-peon'ny Free FM izao. Miaraba ihany koa ny tompony andraikitra Lalatina, miaraba ny teknisianina izay manolotra izao fandarina izao. Resaka recrutement ana mpampianatra FRAM izay nabe resaka tokoa aloha satria nalaza be le hoe ray alina na 10,000 no raisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nisy mihitsy ny avis de recrutement zany na ny antso amin'izay fandraisana izay nivoaka an-gazety inona ny zavatra tena misy zany amin'izao fotoana izao. Ya, saotra betsaka anao Madame Lalatina ny amin'ny fanomezana fitenenana. Rahantsika malala tokoa fa nisy dia nisy tokoa io resaka avis de recrutement izay nikarakarainy ministera ny fanabeazam-pirenena io. Ary ny raha nalala tamin'izao fotoana izany fa hoe andray mpampianatra 10,000 ny fanabeazam-pirenena. Mampalahelo nefa misy amin'izao fotoana izao satria misy zavatra karazana ohatry ny hoe contradictoire ihany le zavatra miseho. Misy tsy fanajana ihany zany le zavatra napetraka. Raha ny misy izay napetraka ny totaliny izay ministera zany dia hoe 87 par Cisco no raisina amin'le mpampianatra FRAM. 87 par Cisco. Cisco 720 Cisco 114 420 dia ina nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Rehefa nandeha zany ny fijerena sy ny fanadidina manokana momba le fikarakana resaka recrutement tsy voaja le zavatra napetraka io. Inona ny zava-misy? Zava-misy eny amin'ny tontolon'ny recrutement dia zao hoe miala Tananarivo zao tsika voaray daholo ny mpampianatra FRAM. Eto Antananarivo. Firy nefa ny zareo? Maro 114 Cisco no anina no mpampianatra ny Cisco eto amin'ny Tanaville. Maromaro ihany ny isan'ny ino misy teo? Nisan'ny mpampianatra zany hoe tsy ho voatanisy eto amin'ny FRAM fotsiny zao dia 93 ny EPP. Dia raha ny CEG zao 14 dia ny lycée 6. Ireo zany voaray daholo reo amin'ny Cisco Tanaville. Vao miala kely tsy avara-drano ianao sy tsimon-drano dia jereo ny zava-misy. Le côté le zavatra saina tena azo isaina amin'ny ratsan-tanana mpampianatra ho raisina. Aloha janonantsika le ato amin'ny Cisco Tanaville 93 EPP zany 93 ny isan'ny mpampianatra FRAM amin'ny EPP 14 ny EPP 93 EPP dia misy firy zay. Ny tiako antanina manko zany satria ny tianao lazaina zany dia hoe ny eto Antananarivo renivohitra zany be da be tsy ohatran'ny any amin'ny toerana hafa. Tsy ohatran'ny any amin'ny toerana hafa. Zay zany tena mampalahelo amin'izy. Dia eo iverenao kely izy. Raha ny tentsika hoe Tanaville recruté daholo izy ny fanjakana. Ozy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Vao miala ny Tanaville nefa ianao ohatra atsimon-drano avara-drano dia inona zava-misy vitsy kely ireo mpampianatra FRAM recruté. Dia mampametra-panontaniana zany hoe le mpampianatra FRAM avany amin'ny atsimon-drano sy avara-drano ve zany tsy mpampianatra sa hoe misy tenenana ray zay moa tenen'ny tompona ndraika dia mahagaga ihany be da be ny Tanaville ozy izy besoin be da be. Dia mametra-panontaniana zany ianao hoe le mpampianatra FRAM any amin'ny sisiny ve zany avara-drano tsy teny fotsiny any faritra satria fantatsika fa be da be ny problème ny faritra atsimon-drano sy avara-drano ve zany ohatra ho akaiky indrindra tsy manana besoin ireo. Mametra-panontaniana ka sao dia ohatrany hoe be mpianatra kosa eto Antananarivo sady betsaka nisan'ny sekoly mita amin'ny any amin'ny Cisco hafa tena izay mahatonga saina ozy izy ianao hoe betsaka amin'ny mpianatra eto Antananarivo mpianatra sy ny sekoly betsaka amin'ny mpianatra fa ny amin'ny anina any ka misy manao multigrade ny mpianatra dikan'izay be da be zany le mpianatra dia le mpampianatra dia mampalahelo ny zavatra zany. Dia misy hoe Tanaville promesse présidentielle ho raisina d'office satria
zay hoe tsy haiko hoe misy zay hoe promesse présidentielle zay magaga de hoe le président ve zany eto a mametra-panontany ho an'ny Tanaville Antananarivo rery ihany ho an'Antananarivo renivohitra reny ihany sa ho an'ny raha Madagasikara io zany no mampalahelo sy zany hoe natao fanainina zany am'le maha hoe fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika ny eto Antananarivo renivohitra ny raisina daholy zay ny tianao retenenina fa ny any amin'ny toerakafa tsy naraisina daholo natonasiana critère mazava be satria fa nametraka avy hoe misy critère afaka manazava koa ngenao fa tsy hoe izy ihany no miteny nametraka izy hoe misy critère etsetresetra de ozy iza hoe le critère ve zany natao an'iza ho an'le avy any amin'ny sisiny sa ho an'ny mpampianatra rehefa ajaina le critère de alao ajaina hatramin'ny farany hoe apetraka ty fa tsy misy hoe ny eto Tananarivo hafa de tsisy hoe Tananarivo Tananarivo renivohitra Tananarivo renivohitra critère fa ho an'ny eto amin'ny sisiny ery ahoana moa ny ilazanareo hoe tsisy critère ny teto Tananarivo renivohitra fa inona le critère aloha critère aloha mazava ho azy araka ny nambaran'ireo tao mazava be fa hoe atao anatin'ity zatry zany de hoe mipetraka mazava tsara fa ny mpampianatra izy ho raisina mpiasam-panjakana ho raisina amin'ity na FRAM na CRENFP de mazava tsara fa mipetraka tsara daholo le hoe olona mpampianatra FRAM efa nandalo 5 taona atao anatin'ny setra fanabeazana ray zay faharoa mazava tsara koa fa hoe inona le anankiray teo iny mazava tsara fa hoe olona tsy tratra limite d'âge satria efa mazava tsara le ao anatin'io ao anatin'ny resaka législation sy ny any hoe plus de 45 ans tsy tokony tsy raisina intsony nefa ny madame Lalatsina mampanontany tena ihany ny eritreritra hoe tsy tena fotsiny fa tsy ny avaradrano zao am'izao fa misy rehefa hitakitanay ihany hoe plus de 45 ans io olona io am'izao fotoana zao zany hoe fa 50 ans zany efa recruté am'izao fotoana zao recruté ary nandray contrat mihitsy vao tamin'ny tapabola de ohatry ny mampanontany tena ihany zany ahoana ary ty zany ohatry ny hoe tia metraka avetsika fanovany anova amin'ny zavatra tsara nefa misy any ny zatra lalandriziny sy mba mety remarque ary hoe zay raha ohatra ka misy azo omena afahantsika mampita zany afahantsika mampitombona n'izay argument zay hoe tsy voazara araka ny tokony ho izy ny fandraisana ny mpampianatra misaotra tompoko nameny fitenenana mamerina ny fiaravana ihany koa tsy mitombona le fizarana satria raha nyresahana hoe 87 par 6 koa naninona ny Tanaville no natao d'office tsy nisy critère na de voaheri-taona fotsiny ary zany hoe année scolaire ray de efa niraisina maninona nefa ny any avaradrano ohatra kaiky io 20 taona nesana tsy tafiditra le ankizy tsy tao anatin'le préliste akory eo zany de hitanao hoe misy fiangaranao ho aniza zany ty recrutement 10 000 ty de akoatr'izay rehefa tena jereny io chiffre io satria nyraisina betabeta na ville tsy mitombona ne zany le 10 000 zany hoe mihoatra ny 10 000 ka raha afaka manao mihoatra ny 10 000 maninona raha tsy afaka vahana le izy fa nyraisina daholy fa firy ny tena voaray teto Antananaville mbola tsy voavaly amako zay fanontany zay tsy manana chiffre eo anelanelan'ny 6 ka hatramin'ny 10 eo ny FRAM any anatin'ny EPP de ny EPP anefa 93 EPP zany hoe zay zany tsy manana nisa marina n'le EPP ny mpampianatra FRAM zany hoe raha ataontsika fotsiny raha zany hoe ny isa ambany indrindra enina isaky ny EPP ohatra de fa enina mpitombona 93 zany zay 558 zany hoe ny eto amin'ny Tanaville fotsiny zany de efa maro be ny tiana ho tenenina 80 ny EPP fotsiny 93 CEG 14 de nefa ny minimum eo amin'ny 20 eo ny mpampianatra FRAM isaka CEG 20 zao ohatra ny ao Tsimbazaza zao de 20 fa ao efa nandananay zany de fantatray ny chiffre hoe 20 de recruté daholo daholy de nefa vao mikisakytsika ohatra etsy Atsimbandrano manomboka presco mandra-pahatonga any amin'ny lycée 46 ny fitambarany ny voaray
io koa zany efa isa efa nijerevanay teny ny eny Tsimondrano zany enina amby 7 fotsiny zany hoe mazava zany fa tsy manaja le 7-20 napetraka sy voaja mihitsiny io ary ny DGF rehefa nandeha tao zay tamin'ny lakamisy teo hoe inona ny antony zao an'izao hoe maninona ny Tanaville heritaona raisiny maninona nefa ny faritra hafa 20 taona tsy raisiny 10 taona tsy raisiny dia ozy izy hoe satria zay ny promesse présidentielle DGF ao amin'ny ministère namaly anay an'io dia hidirako zany hoe ny promesse présidentielle zany tsy natao any amin'ny kafa fa natao any eto Antananarivo ihany tena mampalahelo mihitsy fa ho an'Antananarivo dia zay zany amafisinay foana hoe ho an'Antananarivo zany ny président amin'izao fotoana izao Antanaville fotsiny zany hoe tokony mairana Antananarivo izy zany tena marina angambany zay angambany tena marina satria rehefa mijery tsika 22 région any tsika fa tsy mbola voanalamanga ary dia efa misy ny fiangarany mbola commune rane zany satria sisy koa Antananarivo renivohitra mbola tsy région mbola tsy district akory tena tsy fantatra intsony hoe ho aniza loatra zany ny promesse ny tamin'ireny fotoana ireny fa zay aloha tsy mbola naheno azy nanavaka mihitsy ny rehefa nandeha nitety faritra izy fa isaky ny fitetezam-paritra dia ho raisina ny mpampianatra FRAM fa maninona nefa amin'izao fotoana izao firy taona izy zay ny teo amin'ny fitondrana ny tompon'andraikitra rehetrarehetra manao ny ataony daholo tsisy fijerevana ve zany sa tsy hitany any ambony any intsony zany zava-miseho zany ve tsy ohatrany hoe ny ministère ny éducation nationale kosa ny tompon'andraikitra zany fizarana sy ny sisy zany mety hoe tsy ny filohan'ny repoblika kosa ne ka matoa zany ny voaka izay feo zay dia mety avany any zany zavatra zany ho anay aloha marary be ny fonay amin'izany zavatra zany dia tena voakasika satria mety hoe raha zavaina amin'ny lafin'ny jerevana amin'ny lafin'ny politika ny eto Antananarivo mety afaka manao fihetsiketsehana dia tsy maintsy mena fahafapo alohany any amin'ny faritany mety milamindamina sy endry dia tsy mety hoe kajikajy ihany ngamba ilay izy madame Lalatiana raha fijerina ilay izy satria mazava be zany zava-misy hoe Tanaville ve maherery fihetsika ve zay teniko mety afaka manao fihetsiketsehana dia ho gérena amin'ny alalan'ny resaka ohatr'izay dia raha atao ohatr'izay foana nefa ilay izy dia ohatsy za mampanontany tena hoe isy ijery ve zany ny any ambanivohitra zay zanaka malagasy no ampianarina zanaka malagasy no ampianarina zanaka malagasy no jerena noho izany tokony ho jerena akaiky daholo na ny avy eto andrenivohitra na ny any ambanivohitra fa raha zoina sy dinihana ane tena mbola miverina meteniko teo hoe misy amin'ireo mpampianatra ireo mpampianatra FRAM ireo any ambanivohitra mandeha kilometatra maromaro vao tonga mampianatra tsy tokony zay ve aloha zany tena jerena akaiky kokoa tsy miteny kosa hoe tsy jerena Tanaville jereo Tanaville fa atao mitovy le izy aradrariny fa zay ny zavatra mampalahelo amin'le resaka mbola nampy an'izay vao tamin'ny herinandro zao ny ministra ny fanabeazana no nandeha tany atsimotsimo tany izy amin'le resaka hoe fanampiana ra-tsakafo ho an'ny tany atsimo fa dia hoe faly ny mpampianatra sy ny mpianatra ray aman-dreny fa miantoka ny hoavin'le mpampianatra any atsimo ary ve zany io fanampiana ra-tsakafo zay zany mampanontany tena fa maninona raha tsy manabarabara olona ohatr'izany hoe ny any amin'ny faritra tambazanao sakafo ny eto amin'ny ville tambazanao recrutement ny tiako iverenantsika le resaka avis de recrutement navoakan'ny ministère io mihitsy asa raha zanareo mena le taremarque samihafa ato dia hoe inona ny zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao any anivon'ny zay efa fantatrareo zany farafaratsiny ny efa fantatray zao Atsimondrano sy Avaradrano Tanaville moa iny zany efa hoe d'office iny akoatra ny zokiolona zany zokiolona koa ny Tanaville ny tsy niraisiny dia olazaina kelikely ho an'ny EPP zany zao 16 ny CRINFP ozy izy zany hoe mivoaka avy amin'le centre de formation io dia ho an'ny collège 10 dia ho an'ny FRAM 8 préscolaire 35 EPP dia 7 CEG 7 lycée dia ny fitambaran'izay zany 57 ny FRAM tokony ho tafiditra dia au total zany dia ny ENS koa mbola nasiny ato hoe ho an'ny lycée 4 ny professeur licencié fitambaran'izay rehetrarehetra izay zany 87 dia na dia eo amin'ireo isy ireo arange dia efa
hafahafa ihany na dia le resaka le hoe tanavilana lefa d'office raha ho anay CRINFP zao a misy article mihitsy ao amin'ny statut général article 18 ny fahafantaranay a ny resaka recrutement ho an'ny FRAM zany satria ireo non encadré a midépendre raha amin'ny disponibilité an'le poste budgétaire io zay raha ny rariny sy ny hitsiny miankina aminao misy ve mivola sa tsisy aminako zay mihitsy dia mifamadika nefa ny zavatra misy ato anatin'ity avis de recrutement lasa le CRINFP indray ny ataony miankina amin'io article 18 tapany farany io nefa ny tokony hoe le CRINFP avy ny io fa le qualifié zany no mandeha d'office satria ireo angefa ny sedra fiofanany efa normalien reo dia nefa tsy considéren'ny fanjakana mihitsy zay fa nametrahany critère koa ny tany amin'ny CRINFP zany inona indray ny critère ny CRINFP zany hoe tsy ampy zany le efa nanao fiofanana fa mbola misy zavatra fa takiny indray ka eo mihitsy ny mampalahelo nataony le izy aloha normal be hoe par ordre de mérite fa ny zavatra nampime amin'le izy mention bien ianao 57e ianao misy 57e miaraka aminao tafiditra dia misy 57e miaraka aminao tsy tafiditra magagana zany zany hoe nisy concours mihitsy zany sa nisy inona ny fidirana tany amin'ny fidirana tamin'ny CRINFP misy concours mihitsy ka nanomboka tany amin'ny sélection zay ny critère ny idiranay tany 5 ans et plus baka ny diplôme amin'io dia nanana ancienneté ana FRAM 5 ans et plus dia aveo ianao nampanaoviny test théorie niveau anao amin'io manomboka any amin'ny baka ka hatrany amin'ny primaire nitsaraina tamin'iny ianao nampanaovina oral afaka ianao zay vao niditra teny amin'ny centre zany hoe fa nandalo sivana maromaro ny sivana maromaro zay vao tafiditra teny amin'ny centre dia ao amin'ny centre indray mbola miofana nandeha indray ny fiofanana nisy ny karazana évaluation kelikely any anatiny any ohatran'ireny interrogation écrite ho an'ny mpianatra ireny nisy ihany koa avy eo ny fanaovana stage ny telo miotaona ny tsarainy zay tamin'ny stage farany stage pratique amin'ny filazan'iny nandeha indray avy eo ny écrit examen nandeha aloha ny boky nanao mini mémoire zay teny namoaka boky nisy ihany koa avy eo ny resaka examen final hatrany amin'ny université tafiditra tao amin'io examen io nefa zay destiné ho an'ny école primaire na any arange dia efa hafahafa zany examen zany nivoaka avy eo ny examen par ordre de mérite nandraisana anay ny olona manana assez bien any amin'ny faritra hafa tafiditra ny olona manana mention bien amin'ny faritra hafa tsy tafiditra zany hoe inona ny dikan'izay misy mahita lalana ambanin'ny tany dia fanina tanteraka zay madame Lalatina hoe inona ny mahatonga an'izany dia mbola veriko eto ihany hoe 57e samy 57e misy ny tafiditra dia misy ny tsy tafiditra nefany ho anay mpampianatra zany ex-aequo zany mitovy lanja tanteraka ho an'ny ankizy dia ohatran'ny manabarabaranay mpampianatra ihany ho le izy asanay nefany ataony an'izany zay mangany fotsiny moa zany hoe mahatonareo efa niofana zany dia efa mba tokony hoe qualifié mihitsy zay raha tena mitsisy dikany ary ve zany ireo inspecteur sy formateur ny formé anay ireo en plus n'izay rehefa niresaka tamin'io DGFA io ihany ahako tamin'io fotoana io maromaro zay niditra tao amin'ny birao dia ozy aho hoe inona zany moa monsieur le directeur ny dikan'ity diplôme anay iray ity CAPEP efa nanao CAP zay 2 ans io vao afaka inona le CAP certificat d'aptitude pédagogique ho an'ny enseignant primaire dia io inspecteur no mampianatra anao manao examen national io dia avy eo ianao vao manao pratique afaka théorie sy pratique ianao zany zay vao atao hoe afaka CAP 2 ans io zany hoe ny mpampianatra zany raha afaka an'io dia efa mitovy amin'ilay bac plus 2 tsy nijanona teo anefa aho fa mbola nandeha indray tany amin'ny centre zany hoe raha kotiana zany bac plus 3 dia mbola ozy izy DGFA tamin'io fotoana io mantsy aho hoe
tsy ampy expérience ianao ozy izy ahoana ho any nefa nanao 5 ans et plus na mpianatra 7 ans ary ato aminazy ny teneniko hoe za 7 ans vao tafiditra teny manana ny reto diplôma roa reto aho dia inona ny dikany reto zany zay mihitsy ny teny nataoko taminazy ka ianao izy tsy ampy expérience satria ianao tsy manana poste nahoana moa ny anana poste satria zahay zany le avy eny amin'ny centre dia tenenina indray hoe miverena fram ino fotsiny zany nanaovana centre de gaga ianao de gaga mihitsy ka aiza zany ny poste tedavy niverenanao indray a resay nefa nle toeranay voalasy zay dia mora kely mampiditra fram vaovao dia zao zany reo fram vaovao reo ny rasa tompo-toerana izahay mivoaka amin'ny centre indray no mitsingevangevana eny ananiny eny atsipy atsy atsipy makary 3910 ny isanay rehetrarehetra 1826 zany hoe tsy ampy atsasanay akory no tafiditra tsy ampy atsasany 3910 ny isanay dia 1826 ny tafiditra ao anatin'le 10 000 kely be zany kely be zany satria raha 10 000 ny total ny raisina tena anarany fotsiny zany raha ny tokony io zany tokony mba voaray daholo ny 3 000 tsy atsasaka le 10 000 akory ary nge zany 3 000 zany 3 900 raha ny izy dia ny olona tsy afa-panadinana any amin'ny examen final sy ny fitambarany rehetra no mamerina zany hoe ajourné ny filazany zareo anazy kanefa ny magaka fa lasa ajourné daholo ve zany izay ambony rehetrarehetra ireo dia ohatr'izay ny nahazo ny EC taloha enseignant en collège efa taona ty arina zay vao io affiché ao io dia ny mampalahelo amin'ny zareo ary mbola misy milatsaka koa izy amin'izao fotoana izao ve efa vita le recrutement zany hoe efa mivoaka ny liste hoe préliste io préliste io dia ny ao anaty préliste nahazo nanao dossier dia ireny zareo zany traiteny ka matoa izy nasaina nanao dossier izay tsy nasaina nanao dossier dikan'izay zany efa ahoana nahafahana namaritra sy namoaka n'le préliste nalefa nisaky ny établissement ho an'ny fram dia ho an'ny CRI NFP na affiché-ny ao amin'ny NFP tiako tenenina hoe le fomba nahafahana namoaka le préliste mihitsiny zany io le manahirana anareo satria ohatra tsy voaja le critère sy le masivana isan-karazana napetraka fikoa nandohany zareo ao amin'ny Cisco Drain io zavatra io satria hoe Cisco Drain ny tompona andraikitra araky ny resaka tamin'ny voaloha fa amin'izao izy zao amin'le ny syndicat nafapana teo ny greviny efa manomboka varapatana indray izy dia efa manomboka indray zany le recrutement sauvage efa manomboka hitanay izy lasa varapatana le syndicat teo aloha le nitarika grevy ia nampy an'izay ndre matorandria randrianomanana moa randrianomanana anapiky kely amin'izay ngamba madame Lalatina te hiteny ihany hoe ho an'le zokiolona tena ho anay zany ho anay tena moa mbola tanora ohatra mampalahelo eo ihany mieritreritra an'ireo zokiolo reo hoe 4 taona misy 10 taona 12 taona na ampianarana na mesosokevitra ihany zay hoe maninona raha atao ohatr'izao le mpampianatra rehefa tsy horaisina ihany ao anatin'ny horaisina ho tena ampiasa raikitra horaisina ampiasa mpanjakana zany resaka eto fotrany tsisy fianona midika ave zany fa hoe atao tsinitsinina le mpampianatra efa elany etezany fotsy volo teo amin'ny sehatra ny fanabiazany raha normal anie mandinenao misaina tsy miangatra tokony reny eny mba jereny fa hoe mpampianatra voniditra androany zany hoe tamin'ny heritaona izany na roa taona raisinao le mpampianatra 10 taona lazainao fa taviditra ao anatin'ny critère zay critère tsy ajanao koa ary tsy niraisinao dia mampalahelo zany mieritreritra an'le zokiolona eto moa zay zareo fa mitaraina foana aminay hoe mba jereo kaiky fa efa miteny foana zay fa ohatrany hoe rano atondraka any andamosiny gisa le fitenenanay dia eo zany nohatra mampalahelo any tsy rariny tsonkosy ty rehefa ajaina dia ajao fa nareo ve tsy efa ohatra ny enterrage de guerre ozy ny teny vahiny zay tamin'ny ministre tompony andraikitra efa namonomby efa mba nanao fety sy ny sisa tao amin'ny NFP to ka ahoana indray ary misy tsy milamina ohatra zany mety tsy izay ngamanyzany tamin'izany fotoana zany ho an'ny tompona andraikitra tamin'izany ngamba mety efa nazy zany fa ho anay le hoe matsaro hoe tsy voajanay le lalàna zay kosa aloha tsy anaiky ny tsy rariny rehefa rariny dia aloha ampanarana ny rariny
fa ho an'ny sasany zany hoe zay ngava nitreritra fa mety tsy hitany hoe azony atao dia anazy zany fa tsy zay ho iady matoa zay nitsangana dia iady ho ampampianatra rehetrarehetra ka zao manko problème an'le mitsangana iady io rehefa aveo voatambitamby eo na mahazo toerana dia na mahazo promesse na toerana dia mipetraka e manginy angambany tsy ho anay reheto mihitsiny zany satria ho anay centre ohatra zao dia misy ny atao hoe esprit de promotion izahay zany tsy hipetraka amin'izao mihitsiny raha tsy tafiditra miaraka izahay dia toy izay ihany koa tsy miangatra izay ho an'ireo firamanamana any amin'ny faritra fa maninona ry zareo na dia any amin'ny faritra ve dia atao tsinitsininy samy mpampianatra daholo ireo mitovy ny zavatra ampianarindreo ary nandalo an'izany toerana fampianaran'izany daholo ane voatafity dia maninona ny atao an'izay le mpampianatra omeo asina ny mpampianatra mba hampisy asina amin'ny fanabeazana eto amintsika eto Madagasikara eto fa zay mihitsy ange ny olana mba jereo ane ny mpampianatra sy ny mpianatra ny mpampianatra indray no manao kapa kely satria tsy mahavidy izy le prestige na mpampianatra zany tsy mipetraka mihitsiny nefa ilaina zay eo amin'n'araha-pedagojika raha mpianatra le ilaina mihitsy zany nefa vidiny ho an'ireo mpampianatra ireo ve zany amin'izay nge ny magaga raha nitoany eto amin'ny Tanaville ambonimbony kokoa ane raha ny alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra fa ny any amin'ny sisin'ireo vary amin'ny kapoaka roa alina raha be indrindra zay no alohan'ny mpampianatra dia lasa miteraka ady ho an'le mpampianatra le izy raha izao zavatra izao no mitohy tokony tsy nijery ny tanila mihitsy zay tsy miteny hoe aza raisina daholo ny Tanaville fa zay miteny hoe raisy daholo ny mpampianatra firamina tsy asiana fanavaka vahana ka tsy ampy ny budget ozy ny ministera mamaly tsy ampy ny budget dia maninona ary sasany no tonga dia raisina daholo zay no ohatra mampetra-panontaniana zany natao an'iza le budget natao an'le 10 000 fa le 10 000 ve Tanaville ho amin'ny Madagasikara rehetrarehetra zay zany le fanontaniana mipetraka iverenao kely any somary manao vazivazy kely ohatran'izay any madame Lalatine miteny hoe tentsika teo hoe ilaina mametraka le prestige ny mpampianatra raha malaly mpampianatra zany tokony mba hoe na fomba fitafy fomba hoentina mampianatra araka le teny namako tato moa hoe manao kapa kely ny mpampianatra ahoana moa ny ahafahan'ireo mpampianatra ireo mandeha eny amin'ny sihatra ohatra andeha hampianatra izy andeha hanao kravaty andeha hanao palitao ramse amin'ny karama 50 000 100 000 vary masaka io zany mampetra-panontaniana raha tsy amin'ny alalana recrutement recruté izy dia fanjakana ane raha malaly fa mitako hoe zao ho an'ny mpampianatra atsao le ananareo mpampianatra manaovanareo an'izao nefa aizany moyen hoentin'le mpampianatra manao an'izany zavatra io zany mampametra-panontaniana ihany hoe verina foana hoe rehefa teanao zavatra tsara jerevo ifotony fahazasiana fotsiny hoe itya zanako itya zanak'ala afangama fomba fiteny azy mame torohevitra moa ny mpanolotsaina ko araky ny lalàna ato miteny hoe azo atao ny mitory eo anatrehan'ny conseil d'état zany zany eo amin'ny lafiny juridique zany azo atao no mitory eo anatrehan'ny conseil d'état mangataka ny fanafoanana n'le recrutement mihitsy ary efa nisy tranga nitovy amin'izay tamin'ny resaka élève greffier na ny mpampianatra ho prakitra ray eo anivon'ny ministère ny fitsarana io so anivon'ny tribunal zany mety mahasoanareo ihany zay fa torohevitra azo omeny tohizako le mbeadevitsika ahoana zany ary ho an'ireo maître fram sy ireo mpampianatra mba mety hoe sortant an'ny CRENFP any amin'ny faritany satria tsy voaresakintsika mihitsy io fa mbola ny eto amin'ny Tanaville sy Sisko Atsemindrano sy Avaradrano voaresantsika efa olana moa zany zay fa te antany mba ahoana kosa ary zany ny any amin'ny faritany rehetra any efa miesaka zany zay manao ny communication hatrany amin'ny faritany mihitsy ary efa ty communiqué anay ty zao efa miparitaka eraky ny faritany mazava tsara ny resaka iato fa ho an'ny Tanaville ve ny recrutement sa ho an'ny 22 régions zany hoe 6 provinces voaresaka tsara ao mihitsiny ny 6 provinces fa tsy hoe adino tena voaresaka mihitsy izy
Ny tiako tenenina manko hoe inona zany mba ho ataonareo zany nareo ve am'izao antso ataonareo amin'ny onjam-peo zao manantena hoe mba hoeniny any anivo ministera ny fanabeazam-pirenena mety hoe mbola misy fanantenana ve ny réviseny an'io préliste io sa hoe fa io définitif zay aloha de hiady hatramin'ny farany mba tsy ho io ny definitiva fa ngam'izay zany ho fahateto daholo fa ny avany amin'ny faritra zany zao tamin'ny lahady teo zany zay efa nivory de niezaka nanaparitaka an'ity de zareo any efa mandray atanana manisany anazy rehetrarehetra any amin'ny faritra fa efa miara-miasa zay ary manomboka amin'ny larobia zao zany zay de efa manomboka izy ny rapitso de itoy ny alakamisy zay de avy eo de mety ho tonga eny amin'ny sehatry ny fandanana eny amin'ny ministera hiezaka izary zany zay an'ity communiqué ity ho an'ny trano rehetra ho an'ny ministera ny fanabeazana draine sisco ho ampafantarinay an'ity daholo hoe misy zavatra tsy mazava am'le fomba nanaovana recrutement de tsy hoe kenay mihitsy de zao le fanontaniana zay tonga de mety hoe apetrako aminareo satria sira fa tsy maintsy hipetraka aminareo na mety mipetraka aminareo anatinareo tsirairay avy eo rehefa tonga mitrangan zavatra tahaka an'izay manko zany hoe hiatrika amin'ny ministera zany nareo vonina am'izay mety ho conséquence an'izay zany hoe tsy matahotra satria hitany rahantsika rehetra nahita fa rehefa tsy voasambotra na mety hoe misy risque zany hoe ndao samborina indray fa sao de manelingely efa mba tonga amin'ny étape io ministera de nareo indray ny anelingely azy na mety ho voatohitoy nareo na mety ho tambatambasany ka vonina am'izay mety hitrangy eo ho malikela zay atao amin'ny lalatina raha malalany atram'izay teto amin'ny efa fomba fanao mazatra ny mpitondra atram'izay hoe raha vo mivoaka marina raha vo mivoaka ny zavatra manotona sasany de sambory io na tambatambazy ho anay mazava tsara ny principe zava-marina ny divanay tombontsoa ampampianatra rehetrrehetra ny divanay ka eto zay de tsy ho anazy raha sambotra izy anazy zay fa ny anay tena mazava be hoe ataovy amin'ny ara-dalàna amin'n'itsiny ary zay koa teto eto de miteny ny fanahy ny maolona ny dikan'izay zay tsy hivatra amin'ny fanahanay mihitsy ka ndende hoe avy de zao de azafady fa rehefa hoe miaraka miady de miaraka miady miteny an'izay daholo zay nitarika teo fa resy any ny farany resy amin'ny endrika ahoana na amin'ny endrika ahoana tsy hidirantsika e raha tsika malala moa reny fa zay forany tenenay hoe tsy rariny de tsy rariny de miara-miady de miara-miady hatramin'ny farany zay foana rehefa tenenay amin'ny ankizy manko hoe matetika hoe nareo aneo izy hitarika de rehefa eo tambatambazany sasany atao ohatrohatry zao de de tsy hita fa zay hatramin'izay niady zay tsy koa tsy manaiky ho tambazana de mbola mitohy hatramin'izao hiady zay hiaraka zay mahatonga anay sy ny namana atao amin'ny CRENFP hoe andeotsika hifampiresaka de andeotsika hifampijery ny olana akaiky zay mahazo ny mpampianatra na ny FRAM na ny UP CRENFP UP na UC inona ny zavatra tokony ataotsika aiza ho aiza ny lala tokony ataotsika de io moa zay efa nametraka teo ihany isy fivorina ao lehibe zay ho karakarany manomboka amin'ny larobia lakamisy mitoy manomboka zoma efaramina tsisy miaino zay efaramina resaka zavatra miakatra midingana ambonimbony ary tsy hijanona mihitsy io hatramin'ny farany raha fa zay ny zavatra hitanay fa hoe rary ny sitsy ho an'le mpampianatra FRAM na ho an'le CRENFP de zao arany zao zany tena tiako antaniana nareo ve am'le fetsika am'izao fitakina ataonareo zao zany hoe any amin'ny ministra ny te hiantefa sa mety mbola vitandreo le responsable ty ambambany DGF sy ny sisany tononareo teo sa hoe ny ministra sa filohan'ny république mihitsy ndraindray koa manko ohatra mieritreritra hoe tena efa tsy mihaino le ministera sy ny sisa ka le filohan'ny république mihitsy ny interpellena eto aloha zay tonga de efa manetana alefanay amin'ny ambaratonga io ho alefanay aloha amin'ny tompona andraikitry ny fanabeazana satria zareo no miandraikitra an'io zany alefanay amin'ny mpiara-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy haino anay izy manao be marenina amin'ny zavatra ataony hiakatra ambonimbony zay hitiresaka amin'ny filohan'ny république iny fa malala moa fa miresaka amin'ny solombavam-bahoaka satria ireo koa ny tena isany mijery akaiky ny resaka fanabeazana satria misy ny atao hoe commission éducation ezaka ifampiresaka amin'ireny zay manolohan'ity zavatra ty
ezaka andeha ambara tonga ambonimbony isan-karazany zay anatona ny ministera fa teniko toa raha tsy miheno izy efara amina any amin'ny inona moyen de pression eo ampelantananareo hoe tsy hampianatra indray sa tsy fantatro ka mazava ho azy ane ho anay CRINFP zao na posta tsy misy de ny any zany hoe kely ihany ny chance ianon'ny olona anareo rehefa tsisy moyen de pression ohatran'izay ihany manko ny eto amintsika hoe grevy midina an-dalambe sisa tsy hampianatra zay vao mety misy maheno misy tena teny anao hoe kely ihany moyen de ny chance asa manontany anareo misy matoa zany zay fa nyresaka de fampidinika amin'io teny aminao fa reo olona marary any amin'ny faritra reo aneo na lazaiko fotsiny hoe etsy avaradrano atsimyndrano efa marary reo olo reo fa tsy hitany hoe ahoana fomba itenenany azy de ahoana fomba iteny de hitrotra zany reo olo reo am'izao fotoana zao fa raha malalaka hoe fa miala any ny pression isan-karazany ho an'le tompona ndraikitra maromaro ao amin'ny resaka ny fampianarana hoe raha vao migrevy nareo ho an'le mpitaritarika tonga de tapahana ny zavatra rehetrrehetra de hoe otra mampanontany ihany zany hoe safia zany azy manao an'ity zavatra ity raha mitarika amin'ny lalana tokony ho izy ohatray foana de tapena mbava foana ve zany de zay kosa ataoko fa tsy rariny tsoa fa ho avy zay ny tompona ndraikitra ny fanabeazana ny tompona ndraikitra eto amin'ny firenena mihitsy ary indrindra ho any amin'ny filohan'ny repoblika raha ohatra izy ka hanamafy sofina amin'izao zavatra mitranga eo anivony fampianarana izao de mety hiteraka zavatra tena ratsy indrindra eto amintsika ity zavatra ity satria angatana villa rery io zany le resaka foko ane misy amin'izao de lasa miteraka zavatra ratsy be zany io fa mila fitandremana le zavatra ohatr'izao fa manimba saina ka sao de ataon'io le manao menace nareo tsy menace zany mpampianatra tsy manome menace amin'ny mampanabe anazy fa mampahafantatra izy hoe marary izy de mila mba jerena rehefa marary ange mila fitsaboana fa tsy jerena fotsiny amin'izao ina zany ny tena revendication nareo hoe apio le 10 000 sa hoe ajao fotsiny le chiffre ny fanarahana sy le critère napetraka sa inona ny tena takinareo anatin'le rehefa afaka nandray antana villa d'office izy tsy nisy critère de raiso daholo zany ny rehetrarehetra de ohatr'izay ihany koa ny raisina daholo ny rehetrarehetra efa ny teny manko izy hoe tsy manam-bolany dikan'izay zany aza raisina daholo ndray tana villa zay zany tena tsy izay mihitsiny satria maninona efa mihoatra ny 10 000 eo io chiffre io raha ohatra ka tena atao de afaka nanao ny ohatra izy de aiza ny maximum fa ny maximum ny tena takinay ary raha ozy izy hoe io maximum fa tsy afaka mihoatra n'izay tsony izy de tsy mety mihitsiny zany tsy mety le izy satria misy fiangaranao de tsy hipetraka mihitsiny zay ary nga tsy mba mahafapo kely anareo le hoe zay mba tsy recruter aloha mba mahazo le subvention le maître fra malasa mpiasa-panjakana indray sitrane tsy rariny le izy satria zany subvention zany efa 4 volana zany tamin'iny année scolaire iny ary mbola nisy tsy azo hatramin'izao zany de hivelona amin'inona ary zany ireo mpampianatra ireo mivelona amin'le karaha mamen'ny ray aman-dren'ny mpianatra raha tsika malala izy zao fa hoe velona amin'ny karaha mamen'ny ray aman-dren'ny mpianatra fantatsika tsara ngamba tamin'ny any tany fa hoe tsy mahazo mandray vola amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra itsony de naverina le vola le any hoe misy vola isaky ny école l'établissement omena misy ary amin'izao fotoana izao mbola tsy voaray io zavatra io faharoa inona zany mandra-pavita le recrutement ny mpampianatra zany raha ohatra hoe tena raisindreo mandra-pavita ny zareo tena hoe tafiditra ao anatin'ny fanabe hoe tena hoe mpiasa-panjakana mametra mpanontaniana hoe mihinan'inona zany reo mpampianatra reo amin'izao fotoana zao aizany karaha maharaisin'ireo inona ny hoanin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra tao nasaina nandoa rehefa tena zoina tao nasaina nandoa vola ihany ko nefa mandeha ny resaka hoe tsy azo mandoe tsy mahazo mandray vola ampianatra mandeha mihitsy mipresina hoe tsy mahazo mandray vola ny ray aman-dreny na de ireo mpampianatra efa ao anaty lista recruter tana villa d'office ireo ny hatramin'izao zao be da be tsy mandray karamany amin'ny firamatsony efa volana maro zao efa tsisy nefa sady tsy mandray karamary zany lasa tsy mandray ry mandra-piandra an'le contrat sy ny sisa tsy hay mihitsy zany ty resaka ao anatin'ny ministera ty tsy fantatra hoe tena rovina ny voaka ny contrat rovina ny voaka ny matricule zay vao andray karama nefa nyzao reo de efa manomboka tsy mandray karama na ry zareo ane
hoe nefa izy mampianatra ao anaty ihany victime amin'izao zavatra io fa dia hoe faly satria ao anatiny voarakezam-panjakana préliste moa zany fa tsy préliste définitive ao zareo dia efa faly ry zareo satria ao anaty préliste dia na dia nona ary a dia lasa ihany ye ny farano zany waiza io zany mametra-pantaniry hoe mandra ohatra zany ataontsika hoe efa bolana ohatra zany ohatra hoa ohatra hoe telo volana akoatra zay lasa taty inona zany no misy efa boka nytrosany misy efa tsy samy voka ny trantsony reo mpampianatra hoe satria maninona tsisy karaha miraisana dia mitrosa kely etsy amin'ny épicerie dia mitrosa kely eria dia veo afa-baraka amin'ny olona hoe mba mpampianatra ihany nefa dia kely karama sady tsy mampalahelo le mahazo ale mpampianatra zay ny tena hitako hoe mampalahelo hoe io mpampianatra io ohatrany hoe farahidinasa ngamba da raha zay ny filazana amin'izao fotoan'izao tsotra ny taloha kely karama mainga vaiza mahagaga koa dia zao teneniko anao hoe vo mirehitra fotsiny hoe tsitsa amin'le anankiray io tonga dia voaka daholo ny reto fa raha vo mipampianatra ka nareo tsy manambasiko zay nge le izy ka nenay lakireko lakire ninenay no entana miady dia ny éponge fa nivoaka vaiza moa reo olo reo tsy to misaitra fanabeazana raha tiana mpandrosoana ny firenena dia iza ny tokony jerena fanabeazana ihany fanabeazana dia nefa mahagaga fa hoe fanabeazana ny atao tsinitsinina ao amin'ny fanabeazana mitranga ny zavatra etra zavatra mahakamo rehetrarehetra zao tsy te hiteny moa le anaizy fa tena hoe tsy mandeha mijeloany dia zay zavatra zay ve mbola iainantsika eto ihany amin'ny fotsy miankatra le ministra napetraka ve ny mety hitanareo hoe tsy mahavany olana sa le resaka vola tsy ampy sa inona ny tena foany problème io ny tena marina raha ny fijerinay anazy manomboka ao amin'ny ministera mihitsy ministra sy ny staff rehetrarehetra mihitsy rehefa ny fampiresaka anay moa ny dia rehefa moa ny tena fampiresaka taminay tamin'ny lakamisy dia tsy voafehany zareo mihitsy ny asana satria maninona satria zareo sy pédagogue izy aloha ny voalohany indrindra tsy mahafantatra momba n'izany hoe ministra tsy mpampianatra ka ministra tsy mpampianatra fa sociologue dia ohatr'izay ihany koa na le DG fara mitovy aminazy ihany dia tsy voafehana mihitsy rehefa nametra-panontaniana aminy amin'ny hoe inona ndika nyreto diplômako reto dia tena sahana mihitsy hoe ianao tsy ampy expérience ao satria ianao tsy amperinasa marary mihitsy ny fonao ataony an'izany hoe zany ve za legalista ozy izy dia legal ary ve zao fahitana an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe ny olona herintaona hoa raisinao nefa maninona za fito taona roa taona nanaovana CAP herintaona nanaovana CFFP mbola tsy expérience ihany ve zany dia tena tonga dia legalista ozy izy zany fa problème atsika le olona napetraka eo ministera tsy mafeh an'le tontolo fampianarana tsy mafeh dia politisenao raha tiana ny ampandroso azy ataoko angamba fa anaty sehatra fanabeazana misy ireo inspecteur pédagogique conseiller pédagogique formateur isan-karazany raha hitra sehatra fanabeazana moa tsika zay mampatonga an'le atao amin'ny sehatra ny aninivo ministera tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy maninona moa raha olona hipetraka ao anatin'ny ministera ray ve tsy tokony mivatra hoe raha ohatra izy ka hoe ministera fanabeazana ohatra hoa dia tsy tokony olona pédagogue ve ny tokony hiditra ao raha izay na ohatra hoe tsy pédagogue ary zany le ministra fa le olona miaraka amin'ny manolotsy anazy sy ny rehetrarehetra ao tokony olona pédagogue satria reo olo reo mahafantatra ny problème fampianarana any anivo ministera sasany ohatra raha ohatra ve ianao ohatra hoe ohatra zao hoe mpanao asa tanana zany ny zavatra ataonao ianao nefany tsy nandalina momba an'izay no apetraka eo dia mety ve zany sy tsy mety zay zavatra zay neny zavatra tsy mety tsy mampifanaraka an'le zavatra mihitsy eo amin'ny tontolon'le sehatra ny asa sy ny fanabeazana ary ny sehatra hita eto Madagasikara satria le olona tsy mifanaraka amin'le zavatra ataony no apetraka ao eo dia normal zany tsy fantany akory hoe aiza saiza ny tokony hitondrana an'le zavatra eo ny olona eto amin'ny fanabeazana sy ny ary fitiantsika zay adefitra izay asana iza no afaka hamarana azy zany hoe inona ny mety hanampianareo an'izay resantsika izay ia hoentsika maramarana anazy angamba madame Lalatsina misaotra betsaka anao aloha voalohany indrindra nandray anay tsy nisonra teto amin'ny fandaharana anao amin'ny fitenena ny saona lehibe koa ny teknisiana sy ny PM rehetrarehetra eto izay zany dia manao antsoavo
farangamtia marantsika sa manao antsoavo ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isam-baratongany mba hanara-maso akaiky ny fitatana ministera fanabeazam-pirenena ny recrutement mpampianatra ho an'ny tana ville ve ny recrutement massif averiko tsara eo a sa ho an'ny rehetrarehetra zay zany ny zavatra alifanay aloha miantso tokona ndraiky mpanjakana voaloha mahefa am'izany zay faharoa miantso ihany koa zay ho an'ny mpampianatra namana rehetra indrindra fa erany avy any faritra na avy eto Antananarivo mba iray fo iray saina manoloana an'le zavatra tsy mety mahazo antsika mpampianatra mba tsy sanatry hoe ho avy ny raha matahora de ifitsapitsaka daholo nefa ny tsirariny de any ambadika any fotsika mitabataba fa fotoana rehefa ohatrany hoe misy zavatra tsy mety tonga de ahitsitsika ny resaka fa tsika tsy miolakolaka zany hoe ohatr'zao tsy mety amintsika zay fa tsika tonga de hiteny hoe eto ny zavatra tsy mety tonga de alefasy direct aliza ny tsitsika an'le zavatra hoe reto ovay aloha fotoana mbola itenenanay zao eto koa zay nefany a efa miteny sady fa zay tsy hijanona eto tsy hijanona am'izao fotsiny zay araka le tenanay teo fa hoe araky ny fivoriana zay fanampahanay sy fampiresanay ka mbola manao be marenina ny eo anivon'ny ministera de fatatsika tsara fa hoe hiakatra amin'ny sehatra avoavo kokoa zay satria efa marary tsy endrasanay elantsony sanatria hoe endrasanay concert ave vo hiteny zay vao manomboka ny aretina andoha de efa tsy trana hoe inona fanafodiny meo paracetamol reto meo an'izao reto fa tsy endrasana efa concert efa hialaina ave le olona vo nde hiteny zay tsy mety aminay kosa zay eny ary mankasitraka betsaka mankasitraka atsika rehetrarehetra